Nambarany amiraly Didier Ratsiraka kosa fa tafiditra amin'ny fampihavanam-pirenena ny fanapa-kevitra izay noraisiny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fanafoanana ny résidence surveillée any Andriamatoa Marc Ravalomanana. Teo jerentsika ihany koa izay sary izay. Tsy maintsy atao ary tafiditra amin'ny fampihavanam-pirenena ny fanapahan-kevitra fanafoanana ny didim-panjakana, mametraka ny fahalalahana ary nametraka azy arahamaso tamin'ny trano fonenany na ny résidence surveillée any Marc Ravalomanana, hoy ny amiraly Didier Ratsiraka. Marc fampihavanam-pirenena nanafoanany raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny soso-kevitra mpizaika tamin'ny fionambe nasionaly ho an'ny fampihavanam-pirenena momba ny fanovanana lam-panorenana sy ny fandravana ny andrim-panjakana dia nilaza ny amiraly Ratsiraka fa tsy maintsy jeren'ny komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny fionambe-pirenena izany. Tsy maintsy ratsitsika manao zavatra tonga lafatra nakaiky ny tonga lafatra dia tsy maintsy asiana fanovana raha ny lavaka rehefa afaka manao fanovana ianao dia afaka mandrava koa satria zay no atao hoe vox populi rex vox dei, zay ny feon'ny vahoaka. Raha ohatra ka zay ny lalana tokony dia mivoaka amin'izany tsy raha ohatra tsy mety akory atao ny fanambarana ihany sy famerina ihany ny ako. Nisabotsy teo atao aoriana ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny fehi-kevitra fionambe nasionaly ho an'ny fampihavanam-pirenena no namoahany amiraly Ratsiraka ireo hevitra ireo.